Fanazikihana mafy avy amin'ny mpanao politika kosa ny ministry ny vola mikasika ny tsy fitovian'anjy amin'ny teti-bola ampiasain'ny ministera samihafa ao anatin'ny teti-bolam-panjakana 13 sy 20. Nisy ary ny valikafatra avy amin'ny ministra Hery Rajaonarimampianina. Tsy marina ny filazana fa misy ny fitonglana na ny fitsinjarana ny teti-bola ampiasain'ny isaky ny ministera, hoy ny ministry ny vola sy ny teti-bola Hery Rajaonarimampianina. Nosoritan'ny tipikambana ao anatin'ny gouvernemanta ity ihany koa fa tsy misy ny fijerena toko ao anatin'ny famaritana ny teti-bola isaky ny ministera. Zany aloha amiko dia fomba fijery politika ary tena tsy mitombony, tonga dia variako tsotra fotsiny hoe tsy mitombony zany ary efa nanana fotoana mihitsy ahako izay efa namalina an'izay tamin'zareo ny ohatran'ny raisinao moa dia izay le hoe eo amin'ny vice primature anankiroa toa tsy mitovy le izy tsy mitovy mihitsy le izy ary rarina tsy mitovy le izy satria any amin'ny vice primature anankiray misy lay poste atsona hoe transfert. Reny transfert reny ohatra zao dia transferena any amin'ny commune, transferena any amin'ny région. Zany hoe tsy ampiasaina le vice primature ho anazy reny fa afindra any akafa. Ka zay nadiso an'le olona tsy namaky tsara na tsy mahay mamaky na manodina le famakina an'le izy fa tsy mitombona mihitsy zany zavatra zany tsy misy fijerena ny antoko politika io, tsy misy fijerena hoe mitanily io tombotsoan'ny firenena no tena jerena anatin'le izy. Mikasika ny fanohanana ny fifidianana na mafisy ministry ny vola sy ny teti-bola Hery Rajaonarimampianina fa vonina hitondra ny anjara birika amin'ny fanohanana ara-bola hanatanterahana ny fifidianana amin'ny fitondrana malagasy. 80 miliary ariary ny vola entin'ny fanjakana ao anatin'ny fanohanana ny fifidianana ary voasoratra ao amin'ny teti-bolam-panjakana 13 dia anjara ny fitondram-panjakana malagasy fotsiny io fa tsy zay akory ny vola tena ilaina anaovana fifidianana amin'ny taona 13 ary tiako marina ihany koa zany fa io anjara amin'ny taona 13 fotsiny io fa ny amin'ny taona ity zany dia efa misy vola izay ilaina efa nivatsitsika mihitsy aza moa zany hoentina mandratanteraka ny fifidianana. Fantatreo tsara fa amin'ny taona ity zany dia efa manomboka ny fanaovana liste électorale fa namafisana an'ilay antsona hoe fichier électoral efa misy vola izay tsy maintsy ilaina amin'izany efa manao betsaka ao anatin'izany fitondram-panjakana malagasy ny amin'ny herintaona iny voafaritra iny fa tsy midika zany hoe isika rery nanao azy. Fanarahana tamin'ny communauté internationale fa samy handray anjara daholo rariny raha mandray anjara be isika satria ny fifidianana dia atsika eto amin'ny firenentsika ary isika no tsy maintsy manatanteraka an'izany mba azotsika mamarana izao titezamita izao krizy izay misy amin'izao. Marihana fa ny teti-bolam-panjakana 13 dia mandalo eny anivon'ny kongresy ny tetezamita amin'izao fotoan'izao ary omaly dia nisy ny fivoriana izay niarahan'ny ministry ny vola sy ny teti-bola niaraka tamin'ireo parlementaire ny CT ary anisan'ny tena nangatahan'ny parlementaire CT fanazavana lalina ny momba ny fanohanana ara-bola amin'ny fifidianana izay heverina tanterahana amin'ny taona ho avy amin'ny taona 13.